Mahafaly ny 5.7 FM ny manolotra anao. Tantara indray miseho mitondra ny lohateny hoe Vadintsoky. Diapen'ny Rondra, Lalaovin'ny Ratim, Yonda, Justin, Lucien ary ny mpanoratra. Mandray feo namana Christian Rakotonirino. Mandroso ianao anaka. Eny ry dada, androso tokoa moa izany. Andray milamindamina mahafinaritra ery aty izany. He, izao anao ty anaka, milamindamina tokoa aloha e. Eny ho ahy, ohatran'ny tsy antanàn-dehibe mihitsy raha ny filamindaminana no eritreretina. Nefa zadinoina anaka fa atao tampon-tanàna Antsirabe ianao. Zay reto zaridaina, andray reto voninkazo vao mivelatra. Mahafinaritra ery ny mitazana azy avy etỳ am-baravarakely eto. Ka heverinao toy inona reny fikarakarana an'io e? Tsy ambanin-javatra mihitsy io. Tena mahay sy mahavatra kosa izany jardinier izanyko. Jereo reto izy. Fangamo dia hoe jardinier izany anaka fa... Fizary dada? Ka isamy ane no manao an'ireo e? Samy? Mizotainao ka, misandran-dravo vadinao, fa dia tsy miresaka ny momba anay mihitsy ve ravo e? Aiza kosa moa no dia hoe tsy hiresaka izy ry dada, miresaka tokoa moa. Dia mahagaga anay mafy mantsy anaka ny fiovandravo. Tamin'ny 1983 zany izy ny taty farany. Fito taona izay. Fito taona tsy nandrenesana baovao. Tsy nandefa na dia tapa-taratasy iray. Raha tsy tamin'ny herintaona nilaza ny raharahanareo iny. Dia ilay farany teo nilaza izany stazy tampotampoka any France izany. Izany ry dada fa inona reny lazaiko e? Dia nifakivo sy namoifo taminy mihitsy izay. Sorona aminao fa dia efa nafonay salamaty mihitsy le ry iny no... Eny e. Saika andeha hamonjy ny raharahanareo tany ihany aho saingy sakana ny samy. Ela be izay hoy izy, fa tsy nahatsiaro atsika le dala fa nanary atsika rery tamin'ny fahoriana sy ny fahatrana teto. Ka noho ny anambato vao hoe... Ka marina mihitsy kosa ny azoko. Izay tsy nahatongavako tamin'iny raharahanareo iny anaka. Tsy navelan'ny adala mihitsy aho. Angamba dia afa-baraka tamin'ireo fianakavianao mihitsy zahay. Tsy nisy tonga tany avy amin'ny fianakavian-dravo. Izy indray aloha tsy dia naninona ry dada satria natao tsotra dia tsotra ny raharaha fa nanao tsy salama izay neny. Fa dia tsy azo ampiandrasana mihitsy ve izy? To dia nivonjevonjena maika ery? Efa tamin'ny herintaona mantsy izy ry dada ny tokony handeha tamin'ny stage iny. Tamin'izay dia hoe tsy mahazo mandeha raha tsy miaraka amin'ny vadiny. Dia izay no nanaovana maimaika ny raharahanay. Kanjo herintaona ty aoriana izy vao lasa. Sady izay indray dia nandeha irery fa tsy mahazo mitondra kohonana. Ay e, ka oviana marina no nandeha ny adala. Tamin'ny herinandro, saika hidina kely taty ihany izy saingy nisy fiovana ny datandehanany ka dia izay izy lasa tapotapoka izay. Tsy afa miaraka hatreo Antananarivo akory izay satria tsy maintsy mbola napetrapetraka tsara ny any an-tanàna. Dia mamerina ny fiarabananao tonga soa anaka, ary mandray anao ampitiavana tanteraka. Fozalana takalo fozavavy manko ka ianao no anay. Misaotra indrindra ry dada. Efa mba mahay tokoa ny ahitanareo mianaka aty, ka dia izao tonga izao e. Dia lasa any an-dafy lany zanako marina. Fa soa ihany aloha mba mitelefona melona ny hoe toromarika ny fankalalantsika le dalako. Sahaika sahirana isika. Soa ihany, efa nitebiteby ery aho. Tsy nampoziko ianao no ny tena ahitany amin'ny stationnement fa nataoko Iza hoe? Ahoana ry dada? Fa maninona? Tsy izany anaka fa tsy nentina andeha samy. Fa dia naninona re? Izao no izy anaka.
Zaho no loham-pianakaviana eto, ka rehefa mandray tsara ny sy mampandroso anao aho dia mifalia. Fa ahoana ry dada? Fa misy inona? Izay ihany e, tranoko ty. Efa niraisiko zanako ianao satria vadiny zanako lamatoa ka aza mihafafa fa tranonao eto na dia maninona e? Fa misy inona? Zano mantsy anaka fa tsy mankasitraka izao fivahiniananao ety izao samy. Izay ary ilay ny fanatanana. Mafy taminy loatra mantsy ny fandaozana sy ny fanadinoan-jokony azy ka lasa nakahala azy tanteraka lery. Tsy manome tsiny azy amin'izany kosa ka. Dia inona izany no tokony ataoko? Ka izany lazaiko anao izany ho aho. Tranoko ty ary zanako ianao. Noho izany dia aza misalasala fa tranonao eto. Mety ianao fihetsika na teny hafahafa aminao samy, kanefa aza taitra amin'izany mihitsy ianao. Ka tsy hanahirana ve izany tompoko? Izay no izy rivero ah. Raha izaho loham-pianakaviana no malaindaina amin'ny fahatongavanao dia izay no tokony hampiasa lohanao. Tsoriko eo aminao amin'ny fo madio nefa fa mandray anao am-pitiavana. Misaotra ry dada. Dia nambanahy ny vidy sy ny fantona mihitsy alary ravo marina. Dia namana-panahy tsy alakely tiana dia reniresany sy fetsiny tamin'ny stationnement anako azy ireny azy. Amin'ny bika aman'endrika moa dia tsy hay lazaina fa dia izao angamba no atao hoe zana zavatra. Tena tsy nampoizitro marina. Fa ty izy dia mbola mitarenjaza lahy. Toa tsy mampino hoe izao ny vehivavy efa manambady. Tena mbola zaza. Marina tsy ohatr'ireny ankizy cinquième mané amin'ny CEG ireny. Dia inona moa izao no nataonao anaka raha sanatria tsy nisy ny mpitsena? Oay, efa nitebiteby be mihitsy aho. Kinona moa no ataoko ry dada? Nampanalitra taksi tamin'ny hôtely angamba dia miverina mody rapitso. Ie, raha ohatran'ny samy daholo aloha dia tena sahirana ianao. Fa mba iza loatra ary izany samy ratsy fanahy izany? Ato izany ny efitranonao anaka ka dia karakarao arak'izay itiavanao azy. Ary mbola veritra ihany ah. Aza taitra mihitsy ianao na inona fihetsika samy. Manao masitsika sy maherihery vaitra izay ihany mantsy ny adalala izay e. Eny rery dada, tsy ho hita eo ihany ve izay tokony atao? Andamina kely iny trano ka aloha izany dia mba hivoaka kely jerijery ny tanàna. Eny e, aza manao vahiny fa ianao izao ny vehivavy tompo-trano ato. Ndry, ary maninona eto nareo zany? Zaho ary saika hampesony indray aho. Any aminay angeny fotoana fa tsy eto e. Sa tsy hanao le devoir indray ve? Ho any amin'ny hisiny anie aho io fa nisy pakelina lasam-borona izay teo e. Eo indray raha tota. Andao amin'izay le tsara fa taraika. Tsy aleo ve misitansaka kely ray meo sao dia mbola miverina eo le izy. Olo tia. Ohatran'ny Linda mihisy anke le izy e. Linda le tamin'ny film ve? Ie, ilanga inona? Aza be filaza eo le tsy azy. Aiza koa nisy gasy manja ohatran'ireny. Tena kozo ah, tena copie conforme. Amin'izay koa anke dia tsy taitra mihitsy izy nampiresahiko e. Bonjour Linda hoy ah. Bonjour hoy izy mitsiky sady tsy taitra. Dia izaho ako nakatavela eto izao e. Nareo koa anie dia efa karazany tara amin'ilay fotoana raha izao vao mipointy e. Amin'ny efatra ny fotoana aminareo, amin'ny firy izao nefa. Tsy izany letsy fa tena malaina be ody aho zany ah. Fa ahoana? Fa misy inona le tia? Inona ny problème? Misy vahiny mahasirena azy le tsy ho avy eo aminay eo any hariva. Efa ao mihitsy angamba izy izay. Vahiny ahoana? Vahiny avy any Mahajanga any se ah. Ka inona ny olana? Fianakaviana sa vadin-dranjokonay litsy ah. Ka inona ny olana? Tsy mamely se ah. Mino aho fa tsy maintsy io sipony nanodikodina ny lohan-dranjoko tany. Efa 7 taona angely ery izay tsy nandalo taty e. Tena adinony tanteraka ny fisiana izy dada.
Tena ratsy tokoa aloha raha sipamanana toe-tsaina sy tia fianakavian'ny bany toy izany e. Tena olona tsotra tsy nahafoy anay raha fa ny fiarahany tamin'ny sipa io no nanaovany fombany. Fa sipa avy aiza? Tsy haiko sia, sipa mbola statisirabe izy zany. Mbola tsy mifankalala aminay akory fa atao hoe lasa nanao stage any an-dafo raha avy dia mba nandeha nakaty Kararatsy. Ka ahoana no nifankalalànareo? Nisy marika ny fanaovana ka. Ny telefonina taty mantsy ravo talohan'ny hainga-teny vato. Nanome ny lokon'ny akanjony sy ny satroka anaovam-badiny amin'ny fotoana hitsenana azy. Dia izahay mpitsena koa nasaina nanao akanjo vaofaritra mialoha ny lokony. Asa aloha izay na nanahoana fa arabainina no nandeha nitsena azy ihany. Ndry, ary inona koa tia mahataitra ny lahy, fa misy inona? No heveritra fa ilay sipa kely teo ty, hay tsisy. Tena lindana velany ely ty izay e. Aza be filaza eo letsy zanajavatra nge letsy reny e. Nindro kely dia izy film tsy hita hoe hosamborona. Ka misy tena izy hitako vatana any hoa. Andraso fa hatoroko anareo sabika ilay izy rehefa voafandrika. Raha tsy izahay no hiravaka azy alohany se. Dia hoana ary? Andao anao ilay devoara any an-trano? Ka soa ihany azy ngay lahy hitako teto fa tena tsy afaka indray aho e. Fa hanentika ny Linda? Tsy izany lesy fa tonga ao rabaininay niakatra hividy entana izy. Dia ahoana izany le ty? Tena tsy voko ange letsy hatreo amin'ilay troisième question e. Teo amin'ny dérivé dia viry. Ity ny brouillon nanaovako azy. Représentation graphique sisa. Ohatrohatran'izao ve ny tableau de signe? Ia, misary sisa. Ka tsy aleo ary mba hakanontary sy papy izany e. Asanse. Eto ary e. Mamery indray aho tonga any an-trano raha hariva. Dia tsy ho any aminay indray izany sika? Ka izany lazaina anareo izany e. Na ho any aza tsy hipetraka maharitra fa sao dia mahasosotra amin'ny rabainina. Andao lesy ary mba tetero kely eto fa ohatran'ny tsy te hody mihitsy any aho izany e. Saika hitrefila tany amin'ny raha nany fa tsy. Fa ahoana? Tsy kozy ngany aminareo? Iny aloha mety ho kozy ihany fa ahoana? Mbola mamolaka letsy mampifilafila kely aloha. Eno hoa. Raha tsy masaka ve ny kozy anaikeko tantaninareo izy ilay tany amin'ny soboa iny? To andeverina an'indray lesy aho izany raha izany no marina ka. Amin'ity andro efa hariva? Sa ahoana re? Sa izao angamba lesy ny hevitra. Hipensa kely dia ho tiako kato be dia anaovako seninao izay vatin-dranjoko izay. Andao aloha amely kely etsy amin'ny bary etsy e. Za le tsy amely ka. Zao dia ataon-drabainina amin'ny revitra eo. Ary maninona moa raha matory any aminay se? Ka tsy hanahirana amin'ny rabainina andareo ve? Izy moa aninona? Sady any sika miara manao devoir? Ohatran'izay mihitsy lesy ny mety ka. Sao dia empipo loatra mantsy aho ka raha vao mahita an'ilay vadin'ilay rika hanaonao foana eo. Nen'ny olona se vady-joko kilalaon-jandry. Nense tito hafa kely. Fa dia inona tokoa moa no atony ankahalany sen'izany madama izany? Tsy fantatsena avy amin'izany tokoa ny fanadinondran-tsokonareo anareo na tsy? Tena tsy maintsy moro savy amin'ny letsy Fa ahoana kosa ary izany? Izay angamba ny ense ilay atao hoe fankahalam-potoly fotsiny izao. Tena mino ary se fa tsy nanadino anay mihitsy izay zokiko izay fa ao antony. Ekena fa misy antony saingy mety tsy ho avy amin'ity zoabavinareo ity e. Teny izany tsy alavavy izany ny ratsy e. Ary ataoko mahalala ny anarako izy anio Zainy ihany anefa ary samy fa sao dia olo tsy meloko indray no hibaby ny sazy Tsy te halalan'izany ary se fa dia io no anaparako Ka ahoana ary izany ny hevitra se? Atory any aminay se raha hariva sa? Ka na izany aza ngy tsy maintsy mbola mandalo any an-trano ihany na izany e. Fa ahoana? Ka ny fitaovana hoentiko miposy rapisoka. Marina izany. Dia ahoana ary e? Aleo izany ry sehody fa tsy. Dia izay izany e, mampamanga any amin'ny vahiny any. Maharenina letsy fa veloma letsy any amin'ny Linda antsika any ilazao izy raha sendra mifanena amin'se hoe misy ilako azo maika hono. Nense izany tonga amin'ilay fitenenana hoe miatratra tsy lafo ka alao koa iny alahy be. Ka ahoana ry dada?
to manjinjina izy zany tsy tokanga ny vahintsika rivariva ny tovolahy zany vao mody tonga ny vahinika mbola lasa ny voaka kely ihany. ay ka manahoana hono andalo deserana ve sa anorom-pinenana izy zany? Za kosa ve dia anontany an'izany sahady sady tsy hitako mihitsy koa ze olana na andalo izy na onona vatany zanako lahy matoa iny ka manana anjara eto amin'ity trano ity. Aleo aloha mody sy mikorotana mody manaratra ny rano amin'izay lazainy dada mora amin'izay ny anatanterahana ny paika rehetra. Miomana ianao madama fa apariko aminao ny valifatiko avariko aminao daholo ny fahorinany eny any manaka teto. Ianao mantsy no nandrombaka kely ny fitiavan-dravo anay hita lehilahy ianao anio. Ka ahoana manahoana izy zany ry dada? Mba karazan'olona mety hifankazo amin'tika ihany ve sa? Aiza mory senao matarako an'izany sahady mbola ory ray monja angamba no fampiresahanay raha nisy ny somary maraitra dia toa mbola zaza le izy. Zaza ahoana? Teny zany lazaiko amin'se zany marina tsy toy ny zaza vao 40 taona fijeriko azy. Ka izany ve ry dada hitondra tokantrano sarse ny resaka ataony aloha to resaka olo-matotra ihany maotimaotina izy nefa sarika be ny zanak'olona. Tsara tarehy sady tsara bika zany no tena vadijerijery araky ny fiteny tena nahazo kilalao se. Indrisy anefa ry dada tsy vady nitsoky kilalaon-jandry araky ny fihevitrao no ifampitondrana eto. Ahita moa ianao efa vao manao sy sakafo efa lasa mantsara zafim-panampy tonga de inana ve sika sa iandry azy? Za aloha zany efa tena ramaka mafy ka miandrasy dada raha mbola tsy noana. Samy fantatro ny alahelony se tamin'izay nataon-dravo nanadinony atsika tsotra sy mateo ty very vadina ka esory ao an-tsainy se ny fikasana anao ratsy aminy. Ka izaho moa nininazy ry dada ise mantsy to maka alazy ambony ihanyko araky reny fianany se reny mety tsy anapadisoana mihitsy vero fa ravony nasesiky ny naipony ka nanadino atsika. Aleo mihitsy tsy miady hevitra amin'ny dada momba n'izany sao dia sariny eo nitetika izany tokoa ny hoe misososo toy ny vinatokely tsy mahare fosa. Ianao indray dia tsy afa-be laniko eto anio andray fa izy ty toy Linda manofy asa ity angamba no isamy zandri-dravo. Mahandro soa ianao anaka mahandroso ianao tena izy marina ty tsy maintsy ty no hita ny tota tary mitovy tanteraka amin'ilay sipa nahataratinay tamin'ilay film Linda. Ty marina no isamy jereo fa mitovy be izy mianaka somary anjanana kely samy. Izy no vero samy vero vadin-dravo izy kosa no samy zodanao ry vero. Izy mirahalahy ihany no zanakay zaza tsy mba mifanelanelana roa taona toy ny akamaroan'ny piraitapo fa efa 20 taona ravo vao nananazy ny reniny izay maty teo ampiterahana azy ihany koa. Faly mahalala anao tompoko. Za koa torak'izany madama dray marina nangoritsina toy ny vonin'ny korano tenako manontolo saika tsy voavahako ny tanako namihinany azy zany fijeriny tena fanana zanajavatra ve sa izao no njery tonga hamanginy tana kanto lavitra indray tia no Linda ilay hitanay tamin'ny film. No heveriko olo masika ilay izy raha reny fampitandremana nataondrainy reny toa olona tsotra ihany anefa izany izy tena tovolahy tonga soa ianao madama. Misaotra indrindra tompoko. To ifakahazo ihany re toy izy zany ko tsy napoziko ilefaka toy izao samy to vavy mateo ty toy izao koa ve moa dia ho vatra siny ratsy. Hitako no variana tanteraka ny zokolahiko ka nanadino anay fa naberana loatra ty vehivavy ty ka jambena ny havako lahy
Ka manahoana ny fahitana ao Antsirabe Verona anarako rea. Tsy aloha tsona amin'ny anarako aho. Za manko dia gaga mandray anareo mifanao tompoko sy madamako. Mahafinaritra ny aty Antsirabe ry Samy. Toa tena ho tamana angamba aho. Tsara zany tsy a. Tena marina ny fanambarany dada. Tsy mihoatra ny 12 taona zao. Mbola bika sy tsanganana maty mizely mihitsy zao ka. Tena nahazo marina ny ravo. Naterina posy sa natadidy lalana? Tadidiko ka. Iny lalana nitondra ny taksi atsika iny ihany naraiko. Fa taiza zahady hono ny vahiny zany. Tena mino marina fa ivero le nahalasamborona ny tota tary. Dandremo ihany fa misy mpangalajaza aty aminay. Pangalajaza zany fa tsy pangalabadin'olona. Zanga zazakely? Hita va tena mbola zazakely mihitsy zao fitrerenao zaoko. Marina tsy tiako vikakerina kely ery ny takolana. Ka aiseko ane dia nanariva tany e. So dia ahita raharaha amindravo sika roalahy very aty io vadiny io. Ise tokony hiaro azy tsy hitakory hoe nakaiza. Tsy ataoko mahita raharaha azy mangalatra an'io. Misaotra. Tsay ty lozako maro. Taon-tady ova hevitra sahady za zany. Aiza ry zany valivatina naovana voady mangina. Vero. Ilozako kely aloha nareo mianaka fa mbola manana devoara tsy vita ka iaho io ko. Ka tsy sakafo ve aloha? Efa vita ane ho any sakafo e. Manjary te atoro indray rehefa vokoka. Dia efa mahazo toa nareo mianaka e. Nanova zavatra betsaka taminy mihitsy anaka ny fanadononjokony azy. Tovolahy be atsika an'izay izy iny taloha. Zaho nefa manjary kizitinjitina. Nifankaty be mantsy izy roalahy e. Ahoana re? Inona no lazaiko? Inona no amaliko izany resaka izany? Matetika dia manaraka ambokany izay lazainy ny tena. Ka inona koa moa no azo atao ankoatr'izany ry dada? Tsy fidiny azy anie no votoy izany e? Verevitra mihitsy andraindray rehefa mahita azy kivikivy sy malokendritra izay. Ka efa namonjy dokotera ve nefa nareo mianaka e? Efa nataona azy anatina spesialista tany Antananarivo mihitsy aho. Fa tsy nety izy. Olona salama tsara zao hono izy ka atao inona amina dokotera. Manahoana nefa ny fianarany? Kilasy fahafiry moa zany izy? Ny fianarany iray aloha mandeha tsara ihany ka. Hanao baka amin'ity izy. Terminal C ao amin'ny lycée ao. Ka inona reo ny vahaolana amin'izany e? Dia tsy hitako ry anaka fa dia izany lazaiko anao izany hoe manaraka ambokiny ny betsaka. Ho hitantsika eo ihany ny hevitra ry dada. Mety ho afaka handresy lahatra azy anatina dokotera aho. Eny e. Kanefa mitandrema ihany anaka fa manahirak'iran'izay ihany mantsy izy iny rehefa mihetsika izay ny andro ratsiny ko. Efa fantatro ka. Efa tsara homana tsara fa zamanahy ianao. Efa tsy naninona tamin'ny fahatongavako sy tamin'ny fifankahalalana voalohany teo iny izy. Inoko fa ifankahazo tsara ihany izay. Tena gaga mihitsy anie anaka. No everiko korotana be no ionanareo voalohany. Aika ny lamina tsara ihany. Aza manahy foana ianao ah. Tsy haninona azy zany hoa iny ramose-keliko iny. Maninona no nilazanao tamin'ireo namanao ireny fa mahalalanao a? Tezitra be ngahy ianao. Ka tsy inona ne? Aza tezitra moe sangisangiko amin'ny dralahy reny fotsiny iny. Tsy zany mantsy fa hitanao le anankiray manao kasikety iny? Ie, iny mihitsy koa anie ilay nilazaiko taminao hoe nanany anay tamin'izaho vao tonga. Ataony hoe izany Linda izany aho. Ka taratara aminao daholo iny ke izy roalahy reny e. Idoda le anankiray manao kasikety ary rapika le ohatra mihinam-paraky. Miara-mibôsy ao amin'ny lycée ao zay. Fa ahoana no ilazanao hoe taratara amiko ry zareo? Tsy zany mantsy fa nisy film nijerevana izay tamin'ny vakansa.
milay be manja be ohatranao zao le sipa mizoe an'le izy lindano anarany de averiny le rony ingy izy ianao Ka maninona no lazaina hoe mahalala anao ary aho? Ka mba mampiresaka an'le rony fotsiny reny mantsy raha vao mampizy sipa manjamanja de dedadeda kery manao présentation akory zay ankona tanteraka nahita n'ity tomoina kelika ity. Tomoina? Fanga ary izy koa taitaitra aza taitaitra ho ianao fa anaovantsika senina kely reny fa elany dedadedahana loatra. Ka raha eno ny tena sipanao amin'izany dia ahoana? Sary-piaro angamo malalako. Ary izy koa manao sango mahery eo. Za angamo mbola manany. Mandaingo tovolahy ohatr'izao ve? To tsy voa mihitsy ny varavarakely mpitiavako rovero raha tsy sena tovavy ohatranao zao maninona reny no iravony nahitanao talohako mierikerikery iny sy pasimandy mahita tika miara-dalana hoay ary tofiininy ny tanako aoka fa mazava teo tantanana izy zany. Tomoina inona ry nahatonga ny samy nanonona an'io anarana io dia ho sanatria hoe misy zavatra reto eo raha-pasimirana iny kalamirana iny mba mampisezitany le eto amin'ny tanàna eto aleo aloha fa hanaovako senina kely reto vero moto ho sakam-binika anao fa aza taitra fa misy inona efa hoe aza taitra ho zay hitanao iny kofoka intantana sipa iny iny ny tena mba miseho manindreto nefa tsy ampahafirin'ny ay akory ny azy hanymako serio enao koa inona koa zay ary to tsy tesitra tsony vao maika andray aza ny sisika amiko ery raha mba fantatrao mantsy ry very zao fahasambarako misakampona anao zao olazaiko azy ve fa ty azy hatramin'ny sekondra voalohany nahitako azy foana daholo ny valifatsaika ataoko sy ny fankalana nisy tato amiko taony ala tamiko avokoa reny fahasorisorenana sy ati-tsaina-pahazo ay reny hatramin'ny nahatongavany de meloka ve raha mitianao ry vero mitianao zay efa vatiny sokoko votana ve zany ary mo anaky izany ve ianao ry vero misy bandy anaovana saina indray angany fihinao mahafery aho jereo zany fiantiantiny mijery tena babonao tanteraka ary vero mahafatifaty ery ny mijery anao mitsiko toy izao bogozy any ity zandrom-badiko ty zay tsy napoziko indray iny mamikely iny marina mba say ihany aloha raha fa mametraka anao rery toy izao ka fa maninona vadiko tsara tarehy toy izao ve de avelako rery ety marina tsy entiko miaraka amiko any amin'izay aleko rehetrany ka zany aninona ndefa sany ay aty aty mba misy anao hiaro ahy eny aza manahy mihitsy se raha fa ataoko tsara ambina mihitsy ty domoina kely tsika ity zay indray ilay anarana samy fa maninona misy inona ary maninona no banjininao toy izao tsy misy inona ka fa hono mory vero inona loatra re no nahatonga ny taolo hiteny hoe vatinjoky kilalaonjandry ka ohatr'izao ataonao azy zao ka tsy hoe nizokinao dia tantananao sy sakambininao eraky ny tanànany Atsirabe aho manoatra noho ny reny mpivady vao reny sika asa lory vero fa tsaroko nisy fiovana mihitsy ny fiainako hatramin'izay nahatongavanao zay to falifaly lavo zany tsy nampoziko toy izao mihitsy ny fiainantsika senao raha izay fampitandremana ataony dada tamiko izay mahasika be hono ianao zaho aza mba gagako efa niomana ny ady tamiko ery hono ianao fa hoe nandrebaka ny fitiavan-jokinao teny zany mihitsy zaho angeny tokony hitsenanao teny amin'ny stationnement fa tsy nety aho ary tsoriko aminao fa saika tsody an-trano mihitsy tamin'ny takariva nahatongavanao iny satria nidira-pahavalo ny trano zany no nieverako azy ka inandray ary nampiova hevitra anao vetivety teo ka izao fijerinao zao ingeny tena naharava amin'ny programako fa maninona anao ny fijeriko mahasositra ohatry ny fijerina tomoina zany mahafantatra tomoina moa ianao ahoana ary ny nahalala ny samyzany anaran'izany aleo hoe andramana terina kely ty fa misy zavatra fantany mihitsy angamba momba azy samy
Raha milaza aminao moa aho zao hoe tsy vadiny ravizokinao fa olon-kafa dia ahoana? Raha mba izany tokoa moa no tena marina ry vero. Dia roahina izy dadandianao fa mpisandoka sy mpisoloky. Dia izany tokoa mantsy no tsy maintsy isy e. Raha mba izao tokoa moa no olon-kafa ianao ry vero. Olon-kafa mbola tsy manambady azoko tiavina sy afaka amin'ity ahy. Mangataka aminao ry aho Andriamanitro, atao volon-kafa ry ity vero ity fa azo atao vero vaton-jokiko e. Samy ary viana ihany moa tia izaho ty entinao mijery an'izany andraikivy izany. Ka ny fiara mbola tsy vita ity nge no olany e. Ny fiara mantsy efa vita e. Efa voaloko tsara sady efa tena amin'ny forma tsara mihitsy. Vao nandalo tany amin'ny garazy aho teo fa ny vola angalana azy no tena mbola tsy misy. Mbola miandry vola hono dada. Fa vola ohatrinona nefa e? Vola be izany fa ngahy iverinao hoe vola kelikely. Kefa hoe ohatrinona ho aho, sao dia mba manana aho. Aza mirediredy eo ry vero ah. Tokony hoe izany ry Samy e, 10 à 15 millions. Fa manam-bola an'izany ve ty malalako ty e? Tsy mba entina kely any amin'ny resto bandy. Tena resaka tokoa ny ahy izany ry Samy e. Misy vola aho, misy vola be. Sao dia mba hilahtsika amin'izany. Tena resaka ve? Raha azo tokoa ny fiara dia vao maika manja ny revy. Afaka mirozeraky ny tanàna sika. Kefa hoe izany ho aho. Ohatrinona ny volan'ilay garagista moa izany? To any amin'ny 2 millions mahery kely ihany izy zay ka. Fa nanambefy ianao nga inona? Aive izany ihany e. Misy ao amiko ao. Resahantsika dada dia raha riva ihany dia alainy. Dia raha pitsy ihany dia entiko milomana ny andraikiba ianao. Ka andao ary aloha hijery maillot de bain raha izany. Sady entiko any amin'ny resto ny malalako. Malalako moa Samy? Ka izaho ny milaza amin'ilay rono hoe olo malalako ianao tezeranao ireny olona. Ka izao aho vao tena mahita ny mahabogosanao tsinonako. Tena hainao indray no tiako fa tsy rafika. Bisikely ary raha marina izany e. Bizy be fa tsy bizy kely izany e. Ka alefaso ary rehefa sasany andro ny takolako e. Mipetraha tsara ry Samy fa mahasosotra. Raha mba misy mahita eo tsy ho loza. Eto be no andrakivy. Oay, mahafinaritra be, madio be ny rano. Voron'inona reny ry Samy? Tsy riry reny ry vero a. Reny ilay hoe tsy riry vorona. Ye, nisy fiaraha-mientana be misy tato ato nanarenana an'izy ity e. Efa saika simba ihany izy ity teo aloha teoko. Dia ireo reto voninkazo. Ary trano inona daholo reto trano mitovitovy be reto? Trano fivarotana ireo e. Ivarotana karazana vato samihafa amin'ireo vahiny mpizahatany. Aleo aloha ajanoko ety amin'ny malaladalaka etsy ny fiara. Aleo aho tonga dia hivoaka dia miandry anao any aho ka. Ao ary e. Kanto an'izay zazavavy izany marina. Maneva azy amin'izay reto fitafiana anaovana. Ny endriny mody ravahany amin'ity solomaso mainty. Toa vao maika mampitombo ny hatsarany ny fisaritaky ny volony tsofiny rivotra. Tena babinao tanteraka ary vero a. Lozy ty marina. Dia babin'ity vaton-tsokiko ty aho lahy. Tahak'izay tsy nentina taty fa toa tsy ho tsindriko ny fitiavako seraniny toy izao. Tena tsara tarehy mihitsy anie ity Samy ity. Jereo zato famindrana. Toa vao maika koa mampitombo ny bika amin'ny blouson jean sy ny solomaso ray-ban nanaovana. Tsy mba hitako izay fitafiana hoe tsy maneva azy fa izay anaovana dia mampisongadina sy mampitombo ny bika aman'endriny daholo. Sa ve izany raiko ity ka izay tiana mantsy no mitombo tarehy. Aleo avy eo fa tonga dia nisisika ao sakambininy aho. Zay. Ary toa midobodoboka be ny fonao? Enonao anga? Zaniko. Vao maika henoko be rehefa tena fihinao aho. Samy nanonofy aho alina. Nanonofy tsara sa nanonofy ratsy? Tsy fantatro. Ohatry ny nofy ratsy ka. Ho tantarainy vero amiko?
Ka andao ary aloha hipetraka etsy amin'ny gazon etsy. Andao ary korsa zay tonga eny meloha Alefa ary ifa resika. ka ianao kosa rangaha mitazona Poy ananako fa resika. ananan'inona angaha kosa nisy fifanarahana an'izany teo. Ka resy inona samy ka. Ao ary efa tsy maninona fa sasaiko ny vilia raha riva rehefa tsy eo raha zafy. Poy zany. Fa inona? Tsaraikitra kosa raha hoe tsy mahazo misotro an'le labiera anankiray nentinao Hita avy zany. ka tantarao amin'izay ary aloha ny nofo fa tsy ho hety hoe zany rehefa mangetahety e. Ka aza manalavitra be ihany ary ianao fa tsy misy ekinako e. Ao ary aloha e. Oka aloha ary aka toerana tsara. Zay. Oka kely aloha ka. Maninona? Merena kely aloha anao fa misy hazo kely manindrona ny lamosy izany. Raso kely hoe ity eto aleo mihitsy ho tapahana. Zay. Ao ary mikina amin'izay dia tantarao le izy. Ka nofy hafahafa nge le izy. Hafahafa ahoana? Ny any very koa mo tsy lazaina feono. Zao ary eno tsara nanofy mbola tany aminay dia lasa mpisotro toaka be sy piloka be hono dada. Mbola tsy nanambady-ndrava hono tamin'izay dia lany daholo ny volanay. Dia isan'andro zao hono misy olona tonga mitakotrosa foana ao aminay fa bankin-doka isan'alina dada. Hitanao fa nofy ratsy. Ka toy izy hatramin'ny farany aloha hoeko. Manitra mamerivery ry izany volony ahondany eto Tsoroko izany. Taty aoriana hono nisy lehilahy mpanankarena be izany hono tonga tao aminay dia nilaza fa hoe alany ny trano sy ny fananana rehetrarehetra fa ananany vola be dada. Tsy nanaiko nefa hono izay mianaka dia zaho hono no nangatahany rangaha io vadiny dia hoe foanany izany trosany dada izany dia nanaiko io ny dada. Ary ianao? Tsy nanaiko aho fa sady efa antitra be. Efa zokin'ny dada no maditra be ilay rangahy. Dia nanahoana? Dia nomeny dada fotoana hono ilay olona ho avy ao aminay hanao ny fomba fangataham-bady. Satria nanaitra ianao? Poy, tsy nanaiko izany ary inona koa ary nahatezitra ny saminy amin'izany. Ay, toy izo ary. Dia nandositra hono niala tany Mahajanga ndeha hitsoaka Antananarivo. Avy be nefa ny orana fa nisy cyclone nisy tetezan'izany hono ny difotry ny rano dia fahitao ankojahoda tao zahay. Dia nisy madama tsara fanahy izany hono nila resaka tamiko dia nitantaraiko azy ny problemako. Dia ahoana? Dia aza dodonana moa fa oatra adiniko. Dia izay ka. Dia niverina Majunga ilay madama fa tsy nety hena mihitsy ny tondra-drano. Sary natao ela be ilay tetezana. Ary ianao? 2 andro hono vao nihena ny rano. Izay vao afaka nandeha zahay. Dia tonga tao Antananarivo dia nivatana tamin'izany vehivavy namany madama nila resaka tamiko le tery andalana tery hono nanao an'itony lalao PMU itony hono ilay vehivavy nivantanako io dia mba nampirisihana anao dia nahazo 400 millions mahery. Nofy ririnina. Noy moa aloha e. Dia io vehivavy nampirisika anao PMU io nanatitra teny amin'ny Fasankarana ho any amin'ny toerana saika alehan'ilay madamako namako. Dia lasa tany hono ay moa tsy ilay madama izany no avy amin'ny toerana io fa ny rafozana. Dia tantaraiko tamin-dry zareo tao ny problemako dia niraisindry zareo tao tsara. Tsy misy afa-tsy ny rafozan-dahiny sy zao-dahiny anankiray izany hono ny tao. Dia nanahoana? Dia tapaka ny nofoko. Tapaka sahady ve? Ka tapaka ariko ataoko ahoana? Izany no atao hoe nofon-jaza mitombo. Azonao? Iza no ataonao hoe zaza? Za ve? Tsarovinao fa madama mitantana tokantrano efa herintaona ane ahy. Tsaroko afa-po tanteraka amin'ny fikarakarako azy ny vadiko. Dia ny zokinao lahy izany raha tsy fantatrao. Sambatra sy ravo. Olona toy izao no miara-miaina amin'ny sehama vitsy hariva sy andro aman'alina. Endre izany izy miondana eto Tsoroko. Ary toa tsy mahateny ianao? Mandinika anao Aza dinihina be fa manjary lanin'anjaka. Eny tokoa na anjary lasa rasy tarehy kely teo vetivety ty ianao. Ao aloha asiana bisy kely eo amin'ny androna teto dia amin'izay miverina lasa manja indray.
Zay sady kadon'ilay mahay mitantara nofo teo andray ary tony verina ny amanja be indray. Ka ataovy koa ary ny takolaka dia lasa tsara tarehy be amin'izay ahy. Oay, izay vao tsaroako. Ay, mbola tsy nitantaranao ahy ilay filma nijerevanareo tamin'ny vakansy hoe nisy aniza moa ilay vehivavy hoe mitovy amiko. Ay, Linda. Ie, tantarao amin'izay ary. Rehefa avy eo vao mandeha milomano tsika. Ka zany tsy mba mahay mitantara e. Lazao moa na dia ny ambangovangony fotsiny azy e. Ay, ka meno tsara ary a. Ao kekerina kely alohan'ny sofina amin'izay taitra tsara fa tsy matoritory. Kay, marary. Ary eno tsara amin'izay ary a. Ka tsy efa ranga mihitsy ve ny sofin'olona ny kekerinao teo e? Fitipitianitsy fotsiny fa lava be raha atao ankolera amin'ny antsipiriny a. Alefaso ary. Linda io zany a, tovavy tena farany tsara ao an-tanàna, vavy tokany iray sy ny reniny, dia be ireo olona nangataka azy ho vady fa tsy nanaiky izy. Rehefa ela nefa ny ela dia nisy bandy bogosy be izay nangataka azy dia nanaiky izy, dia natao ny raharaha. Rehefa vita tokony ho herintaona teo eo nefa ny raharaha dia nisy ato tao amin'ny firenena nisy andry zareo io. Dia voantsy miaramila ny vatin'ny Linda. Talohan'ny andehanany nefa dia nateriny tany ambanivohitra ary zareo sy Linda. Ny rainy sy ny zandrany lahy moa no tao fa ny reniny efa maty. Izy roalahy ihany moa no ray tapo. Dia nanahoana? Noho ny nahatsara tarehan'ny Linda nefa dia raiky piti tamin'ilay zandrim-badiny. Bany kely 20 taona teo eo izy io. Asa koa moa izay nahazo an'ny Linda fa raiky piti tamin'ilay koa ny anao vavy. Adaladala, fa nga zany tsy fahotana. Dia ahoana? Dia tapaka eo indray aloha ny androany. Raha pitso amin'ny 7 hariva indray ny tohiny. Mba mahasosotra koa ty samy ty. Tozatra ny farany ka. Ka toy izany daholo ange rehefa filma manjy. Ianao mba nijery an'ireny Marie Mara sy le coupable reny. Tsy vitandray andro fa alefa tsikelikely. Sady tsy aleo ve mialeto fa jereo ange ny fijerin'iretsy olon-drety atika e. Heverin'ny zareo hoe mpisipangambisika. Ite, raha tsy misipa ve? Maninona? Raha tsy sipanao ve aho sahinao ny manaikitra ny sofoka? Soe nareo roa midirangana fa misy vaovao. Fa misy inona? Vaovao mampalahelo e. Vaovao avy aza? Vaovao avy any amin'ny ravo ve? Fa misy inona? Fa naninona ny vadika? Midira moa aloha dia milamina fa zataitaitra. Fa naninona re ravo Andriamanitro? Lozako marina. Tena nanao fahotana angamba aho nanadaladala ny vadiny ka tesitr'Andriamanitra. Loza marina. Tsy vaovao avy amin'ny ravo fa vaovao avy any an-tanàna e. Zay, nataoko fa dia vaovao ratsy momba ny ravo aza. Sady atapaka mihitsy ny lalan-drako marina. Fa misy inona any an-tanàna ry dada? Misy maty ve? Eny anaka. Maty hono le rangahy mipetraka miandry ny tanàna any. Fianakaviantsika? Mpikarama fotsiny miandry ny tanàna eny ka. Maty ve razoany? Maty oviana? Maty alina hono. Any raha fara soa fa vao nasaiko ny vidy lamba any. Soa ihany aza mba vita ny fiara fa hidiny izao ihany sika. Sika iza? Sika mianaka sy raha fara soa e. Ivery no miandry ny tanàna eto. Hoay le dia, karavo indray zany. Tô tsy ahasaraka ny vero aho zany tsa. Ka hahatokana rereto ve ivero e? Fa matina ninona hono razoany? Tô tsy mba re hoe narary akory? Tsy fantatro hoe nanosika masinina ny avavary nefa hono maly. Maly ve? Fa dia naninona kosa ary? De tsy fantatro re anako. Ny fahafatesana anga rehefa ho avy hita. Ny andohany hono no nitarainy fanody avy any an-tsaha. Toa hoe safotra rehefa tonga kelikely tao an-trano dia izay. Ka miomana ary sefa sotara. Miandry antsika eny an-tsena kely raha farasoa. Dia ahoana re zany? Dia tsy maintsy mandao alivelo ve aho zany? Ka zaho zany any ry dada. Tsy mahazaka mitondra fiara amin'ny alina ary se. Tsy maintsy midina androany ihany nefa isika.
mitondra fitafiana misimisy fa raha tsy mahita olona andimby azy miandry tanàna sika tsy afaka miverina. Andao ary apiko ianao ampirina entany. Hivery koa dia tsy mba mitazona raha mba isika roa rery zao no eto. Eto ianao izany miandry tanàna eto anaka. Raha zafy moa tsy maintsy avy eo amin'ny atoandro. Iangavio atoro namanao izy raha dia mangina ianao. Tsy misy atahorana reheto fa aza manahy ianao e. Za koa tsy matahotra ka. Fa saika adinoko a, mbola tsy nahazo vola foana hatramin'izao. Sao dia mbola misy tahira zoraisina alohany aminao. Fa namboatra ihany sika rehefa mandray aho. Ka ohatrinona no ilainy dada? Ohatrinona tokoa moa izany. Fa izy famorin'olona ve any zany e? Tsy maintsy ka. Mbola mila mividy omby zany sika na kisoa? Aiza kosany dia hoe hamono omby fa mitondra hatramin'ny 20 na 30 kilao avy aty sika. Ka izy vola be ahasahana zany ve any amin'ny vero? Ny lasantsy mbola etsy an-daniny, nitahiry keliko taty izay nomeko andrafara soa ijery lambany izay. Ka ohatrinona hoa zany no ilaina amin'izany? Ohatrinona no misy ao aminao ao anaka? Misy izay ilainao fa lazao fotsiny izay mety ho avy e. Misy 1 million ao. Ampy izay? Fa mbola misy vola be toa zany ve ao aminao ao ry madama keliko? Efa mba nahatahiry misimisy ihany ane izay e. Tena mbola misy ty vero ty. Saika afa-baraka tamin'ny dada teo aho fa saika hipetipetsiny indray ny vava efa zatra manadala azy hoe malala. Angamba ampy izay anaka. Tsy maninona fa omeko 1,5 million nareo zany. Tsy samborina nefa. Tsy averina fa mba izay zany mba mandray adidy amin'ity e. Vero. Tsy mbola miresaka izany aloha sika izao fa dia misaotra betsaka anaka. Rehefa miverina izay io teo ihany izay atao. Miomana ary sery samy fa andamindamina kely zavatra vetivety dia lasa sika. Eny ary? Samy. Angingina mihitsy ny alozanao. Ka atao ahoana ry vero mba tsy te handeha mihitsy koa ni fa tratriny tsy azo anoarana e. Samy koa mantsy ve sangisangy ratsy ireny tany andraikivy ireny. Zao ka manjary mitady tsy hasaraka anao ny olona. Iza moa ny tena nanao sangy ratsy? Za sa ianao? Hita fa ianao e. Ny takolako no natolotroronao ilay tao anaty rano nefa dia nimbolotro no. Ka zavatra tsy misy ninninona koa reny dia mody miantsoantso hoe voan'ny krampy ianao e. Hita fa tena voan'ny krampy ny olonako. Vero kanto loatra ianao ka tsy voatsindrika ny foko e. Efa hoe mangina ho afa tsy mahazo miteny an'izany. Fa atinjokinao ne ahy e. Tsy fantatrao nga fa fahotany zany. Andrasa aloha alaiko ny vola fa sao dia ho tonga eo dada ka mahakamo. Andrasa eo vetivety. Aingana fa andrasako kiseria. Sheria nga ny betsaka any. Tena adala tokoa aho e. Tena adala. Efa nasiany te-hamaina mafy be aho tamin'ilay namina azy saika hanoroka azy voalohany iny. Raha vao nahita ny bikany tonga lafatra zara fatafiana amin'ireto akanjo kely fitondra milomano. Sady narahiny teny hoentitra hoe tady tio fa manambady aho ary zokinao izay vadiko izay. Fa fahotana ve? Hitako fenofeno katezerana ery ny masony. Tsy ampy 10 minitra tao reny izay nefa dia niorakoraka sy niantsoantso voan'ny krampy tao anaty rano izy. Nikorapaka namonjy azy aho ary avy dia nasampy ny tany atsoriko ireo sandrana. Nifanitsy ny masonay dia tsy fantatro intsony izay niseho fa nakipiko ny masoko. Ny fofonay ny amafy no nahalalako fa nifanakaiky ny molotray. Ohatry nisy courant 1000 volt namakivaky ny hazon-damosika iray manontolo. Tsy mba oroka sangisangy tsony iny fa oroka nahalalako fa tiako vero. Eny e, mody tezitra sy niritina be izy avy eo kanefa tsy nasika mihitsy rehefa no atonoko teo amin'ilay ahy maitso nandriny. Nakipiko ny masoko fa tsy nahajery azy zara fa mitafy nandrindrioka teo ambonin'ilay ahy maitso milenitenoka. Sady no kapokapohiko anjambany araky ny fangaviany ny feno roa no lazay no saika voan'ny krampy. Ny masy moa adala ka na dia efa niterena ekipy aza dia hitany tsy naindray ihany ny vaingan-drano maro madinika nandrakotra ny vatany mikorina manaraka ny lakan-dranombony. Nahatsoky daholo ny anarana anjely sy ny olo-masina rehetra fantotro hiaro ahy tamin'ny fakabalahy faran'izay ambony tekre iny. Reto ary tia zany ny volan'ny dada.
Ty misy 50 000 argent de poche-nao. Tsy hisotroana labiera. Misaotra betsaka e. Vonona ve? Andao amin'izay fa taraka. Aoka reno mba akany akanjoko aho e. Reto ary ny vola ry dada. Dia mahavita ratsy ihany izany nareo e. Eny anaka. Rehefa tafaverina izay miresaka isika. Ambeny tsara eo ny tranontsika. Veloma ary anaka. Velomy dada, velomy samy. Velomy vero. Tena dala mihitsy ny ao marina. Inona ary no nahazo ahy? Fantatro izao fa raiky piti amin'ny samy aho. Dia ahoana? Efa mba niezaka ihany aho reny nanefaka taimaina azy ireny. Kanefa resiny ihany. Soa ihany fa olon-kendry izy. Ka tsy nanaraotra ny fahalemeko efa nilavolefina teo anatrehany. Tsy ho adiniko mandrakizay eo amin'ny fiainako inioroka mamy dia mamy nataony iny. Izany ve no atao hoe fitiavana e? Herinandro izay no nandeha hanandry Samy. Mbola tsy andrenesam-baovao foana hatramin'izao. Ny olona izany efa malahelo azy ery. Inona foana ary nijanonandry zareo any? Manofy azy foana ny olona isan'alon'izao. Samy, raha mba fantatrao mantsy fa vaky ravina atao am-poko ilay fitiany volenao a. Iza koa ary izany. Tsy ho Samy mihitsy aloha fa tsy misy telefona any e. Tena efa leony mipetra-jery ato aho marina. Allô? Allô? Iza izao e? Very ihany ity ka. Allô? Iza hoe e? Andray? Manofy ve aho sa tena? Iza hoe? Allô? Ravo? Tsena eny amin'ny terrain d'aviation? Fa ahoana marina ry dada, tena tsy azoko mihitsy izao zavatra izao a. Mitony tsara se fa iresaka mihitsy sika e. Tena tsy lasa mihitsy izao ka. Dia mahavatra nanozona andrazoany fotsiny izao ianao. Amin'izay koa dia misoloky ny volany vero. Mitony isy eo ah. Fa iresaka sika. Ny momba ny vero indrindra no resaka. Fa ahoana ary? Kobon-drapainina hoe mifirapy azy ve aho sa ivero no nitaraina taminy? Teny izay angamba no atin'izao fampisara-toerana izao ka. Raha ivero no nitaraina tany dia midika izany fa tsy tia ahy izy, tsy tia hiaraka amiko. Tonga tao amiko Rabenja. Omaly raha vao lasa kelikely tany andray Tsibiny nareo. Rabenja, nanenina tany komisera? Nazo fampandrenesana avy any amin'ny komisera divisionnaire avy any Antananarivo hono izy. Izany hoe ny postry ny polisy rehetra eto Madagasikara fa nisy olona nandositra. Olona nandositra ahoana? Ary avy aiza? Avy any Mahajanga hono le olona nandositra e. Ka inona no andehanan-Rabenja any an-trano amin'izany? Saika tady any vero izy. Efa nisy fotoana fampiresahana indray andro izay mantsy. Lazako taminy hoe manao vakansy kely aty amintsika vero vadin-dravo. Ka inona no fantatro vero amin'izany olona nandositra izany no any amintsika no mitonatona ny komisera e? Fantatro se aiza e. Ary izany no maha-polisy ny polisy. Zava-tsy ampoizina matetika no mitondra azy ireo amin'ny fikarohana taona. Fa nandositra ahoana marina moa izany olona izany e? Ary lehilahy sa vehivavy? Tovovavy e. Araka ny tatitra azondry zareo dia toa hoe terendray ny anambady olona tsy tiana angala i kialakely dia nandositra. Izahay le nofo ratsy ny vero. Tena mahita nofo kiala mahafinaritra iny lahy. Marina kosa ny aza ry dada, amin'izao andro mazava ny ordinatera sy ny internet izao ve dia mbola isy ihany izany fanambadiana tereny izany? Fa tsy eo loatra ny problème e.
fa netin'ity kalakely tia nandositra daholo ny tahiry miafina ao amin'ny zareo rehetra. Dada kosindray zany tso ka de ahoana hoy Rabenja hoe iverivery no fotorana sao de nahita an'izany zany ve tsy fanadalana zanagasy? Ie, saika motipototra ny very tokoa aloha izy saingy ny sakanako ary anisan'izany zao fidinantsika ty zao. Aza vao fa tsy azoko. Mety ny Rabenja niaraka taminy tao saika aseho any very ny sarin'io tovovavy navandozy io, sao mba nety tsy kariny. Ka aiza re no ahalalany veron'izao tovovavy adala mandositra rehetra zao e? Hoy se, natory ny Rabenja lay sary ary saika tapaka tampoka ny lalandrako. Fa ahoana? Sarin'iza hoy se, sarin'ny vero. Ah, sarin'ny vero ve? Eny anaka. Tena marina ve? Zany no izy ry samy a. Zany hoe tsy very vadin-dravo zany ty vahintsika ty fa olo-kafa. Zany no izy anaka. Domoina no anarany. Mandimby ny Irina Domoina no tena anarany. Zay, ka tsy loza ve zany ry dada? Tena zava-dozaka senga ahoana e. Inona zao no hevitra? Zay zany no ohatrany malasalasam-borona azy foana rehefa teneniko hoe ohatrany Domoina izy. Tena daty zany marina. Ay tsy nofo zany fa tena tantarany ny lazainy tamiko iny. Tsy tena nolazainy arak'izany moa fa somary nahodiny. Tsy ny mariany koa ny vola be nentiny. Tena daty zany. Ny ako moa de tantarany lindany foroporoniko netiko andemenany sainy amin'ny hoe tsy fahotana ny iarahany amiko fa efa nisy hafa tantarain'ny filma manao zany. Ay zany vola be nangalariny reny vola be aterany amintsika reny ry dada. Vola be mihitsy io no nentin'izy io ry se a. Zany no antony nanozonako Androzoany. Tetika natao ahafahana maka vola aminy io. Ijerena raha misy vola maromaro tokoa ao aminy ao. Akoatr'ilay nomeny nangalana ny fiara tany amin'ny garazy? Zany tokoa. Dinona no hevitra ry dada? Zany no nampimanako an'se hoe mitondra akanjo maromaro fa mety haharitra sika. Tsy maintsy amidy le baka fa sady efa antitra tsy mahavita azy tsony hono mo sika mila vola raha teo amerenan'ity vola nomeny angalana ny automobily ity. Rehefa voaverina daholo ny volany de atolontsika ny polisy izy, zay fanosehany any avy eo. Laliny zany marina. Kanefa kery dada mety mba tsy fidiny azy ihany zany e. Zany izy terena hanambady olona tsy tiany zany. Raha mandositra fotsiny miala amin'izany toetra ratsy zany anie izy ry se tsy naninona e. Fa ity izy de nitondra vola be ny lozako. Zay zany no vaovao ka dinidinio eo. Fa anontany an-dratsimba mpivarokena sao de mba mety ahavonjy atsika izy. Eny ary dada, lozy ty marina. Tena tsy napoziko indray iny. De eo nahavita zany ve iny tovovavy tsotra loatra iny? Ny tsy azo adikevitra aloha de ny tsy mahavady ny andravo. Nandinika ihany ny toe-batany aho iny tany Andraikiby iny fa tsy vahan'olona efa manambady mihitsy no fandiniako azy. Inona re no ataoko hanavotana anao ry vero e? Eny e, tsy maintsy hanavitra azy aho. Vao maika tsara azy zao ny nahafantarako azy zao hoe tsy vadin-dravo. Afaka mivelatra tsara ny fitiavanay. Na de ho nanao zany zava-tozy zany azy ianao ry vero, tsy fanahin' iny zany fa tratrany tsy fitiny ianao e. Matokisa anao malala fa tsy maintsy hitondra famonjena ho anao aho. Efa lasa ve moa dada teo? Ory dada! Dada! Fa misy inona letsy a? Efa hoe andeha hijery an-dratsimba ka inona ray? Ka raha zao tsika teo zao ary no alain'ny polisy eo vero de lazainy hoe nalaitsika daholo ny vola, tsy hanahirana ve? Niakatra omaly any Antananarivo Rabenja ary tsy hiverina raha tsy afaka herinandro. Ny entana sarobidy rehetra indray efa nodiko amin'ny efitranoko ao. Tsy misy atahorana e. Zay aloha fa ilaozako se. Andao ary dada, milamina aloha zany ny amin'iny e. Aza matahotra ianao ry vero fa tsy maintsy mahita fomba hanapiako anao aho. Ndry, va tsy rafo ve io? Teny le rio ka.
tsy nandeha indray ve sa niverina sady fa ahoana zao ka ivery vadiny io zany fa tsy olokafako zany karoany fanjakana zany jereo eto izy mifampitositosy ery ao an-davarangana raha tsy mpivady ve anao toy zao sambatry se ravo marina tena vady ravaky mitokantrano tokoa ny ansety jereo reto izy Way, Samy. Iny Samy fa tonga ravo a. Aiza? Iny miditra ny vavahady iny ka andraso eo fa hitsenany Samy aho. Andraso araka fahazalozanao ahy. Samy, manahoana? Tonga soa, araizy dady? Tia ben'le ty le tsy marina. ravo marina manahoana fa ahoana zao angatsy nandeha indray Efa nandefa niverina haka an'ity vadiko ty ahy. Sao de misy manadaladala azy mantsy ty. ka efa lasako nge io e anomaky serio Marero lareto a. Ka ahoana sea? Inona vaovao? Ahoana no nahavoandra zoany zany? Ary dada mbola izy? mbola any izy mbola betsaka ny zavatra mila karakaraina any de izaho aloha ny namonjy any vero ty de efa nanadinotry se nareo ravo a Aiza ry sero anadino zany fa raikitra amin'ny asa mandraharaha de tsy afaka. Fitia be ny sery samy marina. Sady bogosy a. Tady ho tara amseny zany vadiko zany. Tandremo fa tsy mba ekeko ny ahy le hoe vadinjoko kilalaonjandry a. ka angatahako eo am'se mihitsy io zaoko tambony zay ela be tsy namanginy seanay zay Ka tsy ameko ny ahy. de andao rangahy iato zany de zay mahery tompony a Vangara be sandrotra n'io se de mihevitra andesy ahy. Sady za foana moa no tianao sery o. Sady io kambo ravo manany any olona foana. Manano any hoe ahoana? ay de efa be tangolaza izy samba manoko foana ry se ravo a Lainga ny fanosofin'olona aza. Maninona ny sofinao? Nataony ahoana? tsy ombonako tsony ravo be tangolaza eo a Ao ary fa tsy miteniteny tsony ahy. Andao any an-trano fa vita zay ny lasopy. Mandroso ry Samy a. endre rety izy roa mifampitatana tsy ilay mpandositra voalazan'ny komisera tamin'ny dada aloha ity zany fa olo-kafa e olo-kafa tsy azoko tiavina intsony nefa satria efa vadiny ravo zokiko Mipetrapetrana rola fa nampiandraza fikarakara ny lasopy a. Eny kiseria. tena tsotra ty vadiny se ty ravo a Sady manja. Ary tsara fanahy io. tena sambatry se Ka izany mihitsy anie no niverenako ry se. Manaiky ny arahana indray ny sosiete asako de niverina haka azy a. ay de andeha vino zany nareo Mbola misy entana alaina ny mahajanga ka. De andeha rapitro zahay. Amin'ny herinandro zay miverina. Tsy efa tafaverina eto ve dada am'izay? amin'ny alahady izy de efa tonga ka Efa eto zany izy amin'izay fiverenana izay de mipetraka kely eto folo na folo andro na ohatr'izany zay. Zay vao mandeha fa 3 taona tsy misy vakansy ny fianarako any. tena tsara vitana misy se ty ravo a sady manana vady tsara tareny mbola mahazo vazim-pianarana ho any an-dafy koa Ka tsy fidiny ary se. Sa janoko eto am'se ve very? de tsy miatoka nefa raha misy mangalatra eo iny a Fangase tsy ambina azy. Hoetiky ny ary efa tsy ambiny se ka. Any manko vero. Hijanonao ka. Sandry be ny Samy io ve atao inona fotsiny tsy aro ay? de aza manateny tsony se fa lasako ambongadiny io raha vo mijanona eto Ataovy reny lasopy fazalozanareo lahy be vazivazy eo a. Ahoana? Inona no atao anao? Inona daholo no misy ao? Ity jereo e. Inona no azoazonao? Za zany aloha zao no miantoka. Aza misalasala fa anisan'ny hotely tsara ty hotely de voyageur ty. Ary malahelohelo be anie zany avako zany e. Efa any amin'ny 10 kilometra zay Tsirabe. Ravo a, misaotra anao e. Misaotra anao betsaka. Inona nefa ny tokony isoranao ahy? Ka ianao nanaiky ny aran-dainga tamiko ka. Ny fahatsapako ny tena fankatiavanareo no nanakiko anao ireny lainga masiny ireny ry vero. Fa mila miverina aingana sika fa somarary fo eo le zandriko io. Fa ahoana aloha e?
tatarao tsara amin'izay aloha fandehan-javatra nahatongavanao tany Antsirabe. Ay tokoa mbola saika ahita tara azy aho tonga tapika iny samy. Tafaraka avy any Majunga izay sy very vadinao. Niara-raikitra fahin'ny cyclone tamin'ilay tetezana safotra ny rano. Dia ahoana? Dia velona teo ny resaka satria tavela teo Indroany sy Indroaly izay. Izy aza moa dia niverina fa izany nandeha satria efa voalazako anao fa olona nitsoaka ilay rangahibe milaza ho manam-bola. Nitsoaka n'ilay rangahibe nilaza ho manam-bola ny amin'ny dada ka nikasaka vady ahy. Dia nitantara taminao ny problema ny vero? Ie, izy hoe mbola tsy taty Antsirabe. Mahalala akory any dadanareo samy. Mitaintaina sy feno tebotebo ery izy ary izany moa no niverenany. Dia nisoloana ny toerany? Voalasa niverina izy dia namboariko ny saiko fa hivery vadin-dravo aho hamonjy ny rafozako sy ny jaodako any Antsirabe. Dia taizanao ny vatana teto Antananarivo? Ka tany amin'ilay namany very teny tao saika hivantananay ka nilazaiko andry zareo ny problemako dia nanaiky nanampy ahy izy ireo. Tokony handalo kely eny siko izao. Rehefa miverina ka nanambitana ihany ianao ka sendra fianakaviatra tsotra hatrany? Eny e, Andriamanitra koa ny eny vavaka ravo ah. Tsy mba napoiziko velively izany hoe ahazo vola be amina PMU izany. Tena fanampian'Andriamanitra anao mihitsy ilay izy ka. Dia ahoana marina moa izany izao no tena programanao? Anefa nitrosan'ny dada rehetra dia hiverina hiaraka aminareo sy vero. Sady tena tia be anao samy a? Ary za koa nga tsy mba hitanao hoe tia be anazy? Eny e, tena mifankatia reo roa e. Tena surprise tsara amin'liry koa ny fiverenantsika. Ravo ah. Efa nitantarayko azy ihany anie ny fiainako e. Fa mody nataoko hoe nofiko ka tsy azony mihitsy ny tiako ambara. Nilazaiko tamin'ny Antsipiriny mihitsy ny fankatiavanay sy vero. Ny PMU teto tanahy, ny fahatongavako tany Antsirabe fa tsy azony. Aiza kosa moa no anapozany izany? Fa misaotra anao aloha e. Misaotra anao nanaiky niara-nandainga tamiko. Olona mba tia nanjandry vavy keo anie ahy e. Vao nandre ny tantaranao dia nangoraka. Misaotra tamin'ny fahatokisana izay nilazaiko. Mora fantatra koa ny olona mandainga ka. Ny fandeferanao ny afina tory teo amin'ny kanapé alina tolo. Mahafinaritra be nareo rory domoina. Tena nahazo namana tsotra, tsara fanahy, tsara tarehy, ary tsara biky samy. Izany moa izy io. To tsy meko azy ndraika. Ataoko dobla miveriko. Tsy ho bedin'ny madame Vero eo. Izay dia efa menatra ery fa tena mena sahady. Fa mba mahay mizoera olona ihany raha mpanaovina tantara. Tena tsy mahalala mihitsy lery. Dia ny vero mihitsy ny fiheverany ianao. Ka izany ange ny tena mahavelo mpisaoranay amin'ny fanampianao e. Raha tsy nanaiko moa ianao dia ho taiza ny nalehako raha norahiny samy aho fa mpisandoka. Ny olo-marina tsy mba very izany ry domoina. Atao ve aloha ny sakafo ary fa sao ilaozan'ny fiara eo tsika. Mbola izy tia Majunga. Efa ny Antananarivo izay vero. Mbolonjany mamerivery izany nefa ilay anitra tsy afaka aminy. Raikitra amin'ity kahety mihitsy angamba izy izany ko. Vero. Nahoana re ny vadiny ravo ianao e? Efa saika faly tamin'ilay hoe olo-kafa nandositra ianao. Nanantena fa tsy very vadiny ravo izy fa olo-kafa azo kitiavana kanefa hay aloka ny serana ihany izany. Tandindona sendra nandalo. Mbola mety ahita tovavy toa azy iny ve aho? Tena tsy hanambady arangara tsy vehivavy toa ireny a. Tsy vitany hoe tsara pika sy tsara tarehy fa manam-panahy ihany koa. Tsom-piaina ary mahay miara-monina. Elako angamba nondraikim-pity ka toa meva sy kanto daholo izay momba azy. Tena raikitra amin'ity ka hena vadivadiny ity mihitsy ilay hanitra mamerovero fandreko rehefa eo anilany aho.
vero ndry ary taratasy iny ny latsaky iny ity eto ary to taratasy io fa izany nanoratra farany ho ahy marina raha mbola ny vakiko ty taratasy ty izany mpandefa vero taratasy ny vero ty zany sao de mba diso adresy ary fa ho andravy ty tena mazava ny adresy ho an'ny Samy. Aleo rangaha ho sokafana fa tsy ho hita eo ve zay ao anatiny any Samy. Tena taratasiko ty zany. Mino aho fa efa mifanalavitra be isika vao tsikaritra ao ty taratasiko ty. Taratasy ny niko napetraka, taratasy ny niko napetraka anazavako ny marina aminao. Samy eto amboalohany ty tsoriko fa vakiravina ny fitiana ambolenao tato am-poko, nalaky nahazo fakalalina ka tsy ho hay ongotanay intsony. Fa ahoana zao mandrova eny masoko sa izany tokoa ny voasoratra ato? Ty hay vero, ty hay izy rangaha zay de ampy ahy, ty hay vero. Aleo tsy vakiny intsony sisy sao de milaza zavatra sapiny ao indray. Tena ty hay vero de ahoana nefa ravo isaraka amin'ny ravo ve izany sa aleo ihany rangaha ho tohizana? Samy tsaronao tsara ve ilay nofy ny tantaraiko anao? Tsy nofy akory reny raha avako fa tena tantarako marina. Olona nandositra aho ary tsy verivelively vadin-dravy zokinao fa itomoina mandimbony irina. Tomoina Vao nitoby teny aminao ny masoko iny andro voalohany ny aonantsika iny de nanomboka ny tempo anao ny foko. Sahy namboraka ny marina taminareo mianaka aho satria natahotra ny sao roahinareo ka ho saraka lavitra anao. Asa raha mba voavinavinanao ny asambarako reny zatantanana nasakambinao mitety ny tanàna ny Antsirabe ireny. Zary film mitamberina tantaiko sakariva alohan'ny atory lay tapakandro tany Andrakiba. Tsaronao ve ry Samy reny SMS atopan'ny fidoboky ny foko rehefa fihinao reny? Misaotra ny ravo aho nanaiky ny fiereko ka tsy nivaky taminao mihitsy fa olon-kafa fa tsy very vadiny. Tianao loatra mantsiny aho ka niezaka niery tao ambadiky ny vero mba tsy halota alohan'ny mariazy ny fankatiavantsika. Tadidinao ve ho iah lay nofy nilazaiko anao? Nahazo vola be tamin'ny PMU aho zay everiko fatolotra avy amin'Andriamanitra hamahana ny olana eo aminay sy dada sady natolony hanomanana lay ho avintsika feo nasambarana. Fantatro fa tia ahy ianao ary tsy hamadika ahy ka jereo ilay kitaby kely fitondranao manao sport fa najanoko ao ny tahirintsika malala. Samy tsy maintsy verina aho, efa nitondra volan-daminana ny raha rehetra ty aho de hiezaka hiverina miaraka amin'ny ravo sy vero vadin-jokinao. Tomoina, tianao. Renareo teo tantara Andramseho mitondra ny lohateny hoe vadin-joky. Diapeny Randra, lalaovin'ny Ratsimo, Yonza, Justin, Lucien ary ny mpanoratra. Nandray feo namana Christian Rakotonirina.